dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra izay mahita mivantana sy ny mbola ho avy an'ity vidéo ity atolotry ny Intercession ny Madagasikara dia hitanareo araka ny sarety moa zany fa dia miainga ety Toamasina vavady Madagasikara izao fifanentanana sy fampizarana izao vavaka itsika mialohan'ny hanomezana izany. Ry Joba Andriamanitra Abrahama sy Saka Joba rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mbola misaotra betsaka anao indray zay fa mbola menao fahasoavana afaka indray mifampizara ny mission zay ampanaovinao an'izao mpanao vavaka ny firenena izao miditra indrindra ao anatin'ilay teteza mitaram-panahana anganana ny fanjakanao eto amin'ny firenenay. Misaotra tompo fa efa voalaminao sy voarafitrao zany programa ho an'ny firenena izany, ilay fifazam-panahy, les transformation izay miteraka vokatra ara-tsosialy, ara-ekonomia, ara-politika amin'ny lafiny rehetra. Izany moa tompo dia arak'izay voasoratra ao anatin'ny baiboly. Samy manana ny anara-piangonana misy anay avy izay tsirairay avy ireo. Amin'izao fotoana izao zay moa tompo dia mifandray mivantana amin'ny rahalahy sy anabavy ihany Toliara, dia misy anara-piangonana izay misy azy fa tsy dia olana loatra zany. Toy izany koa ny namana izay mbola andeha an'izy ity. Samy manana ny fiangonana sy fikambanana misy anay zahay, fa ny mampiray anay dia ny baiboly, ny ten'Andriamanitra. Ny mampiray anay dia ny fanahy masina. Ny mampiray anay dia Jesosy Kristy ilay maty no nieloko ny olona, nandresy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ary tananakavan'Andriamanitra ankehitriny sady mampidina manome ny fanahy masina ho an'izay rehetra mino sy mandray ny mila izany. No ihany koa manome ny hery rehetra fanahy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra anatin'ny baiboly io izay mbola maro ny tsy tanteraka ao Madagasikara. Ary efa vita izany dia ho avy indray Jesosy Kristy haka ny olona. Mampiray anay zany araka ny vavaka izay nampianarin'i Jesosy anay. Koa dia anisan'iza Jesosy mbola handre an'izao vidéo izao dia tsy hoe akatahaka anay fotsiny sanatria fa ilay zava-panahy izay ilaina amin'izao andro faran'izao hoentina manetsika sy manatanteraka amin'ilay fifazam-panahy no voaray. Dia manasa anao izay fanahy masinao ka sy io izay rehetra miaraka aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Zava-panahy moa apetraka pasteur apetraka fanahy masina anatin'ny pasteur Salamo izay takolaka eto. Zafata présentation. Za zany no missionnaire Daniel Rajamanana, izy kosa no pasteur Salamo zany dia ometsika azy avy hatrany ny famonoana. Misaotra betsaka ny missionnaire Daniel nanome fahafana amin'izao fampianarana izao ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy na ianao izay miaino na ianao izay mahita amin'izao fotoana izao manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy. Amin'izao fiandohany izao missionnaire Daniel dia misy zavatra apetaky ny tompo atao anatiko ato ny amin'ny hoe ny asarobidy ny fijoroana am-banga na hoe ny vavaka fanelanelana na hoe ny vavaka fifonana na hoe ny prière d'intercession. Zay zavatra mavesa, zavatra apetaky ny tompo mavesatra atao anatiko ato satria tato anatin'ity volana avril ity dia tena hoe raha ny fiangonana izay tataniko dia zavatra tena nanavesatra atao anatin'ny fiangonana dia ny amin'ny hoe ny asarobidiny izany hoe vavaka fanelanelana izany. Tsy mitondra baiboly aho tsy mamelatra baiboly aho fa misy tenin'Andriamanitra izay tena vitsivitsy kely reto nefa tiako ihany ho raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny amin'izany hoe vavaka fijoroana amin'ny banga izany. Ny Salamo 4:9 andininy 7:20 dia miresaka ny amin'ny vavaka fijoroana amin'ny banga izay nataon'ny Mosesy nanoloana ny zanak'Israely. Ny Salamo 4:9 andininy 7:20, Salamo 4:9 andininy 7:20 dia hozy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra eto no lazainy ten'Andriamanitra hoe ary nikasa andingana azy izy raha tsy Mosesy voafidiny no nandroso ijoro tamin'ny banga teo anatrehany ampiala amin'ny fahatezerany mba tsy andinganany azy. Nikasa andingana azy izy, nikasa andingana ny zanak'Israely Andriamanitra raha tsy nisy olona anankiray izay nividiny. Io olona anankiray izay nividiny dia tsy iza fa Mosesy io no nandroso ijoro tamin'ny banga teo anatrehany ampiala ny fahatezerany. Teto zany dia tena hoe nanana ndraikitra ngeza be mihitsy ity Mosesy ity
zay tena hoe nanelanelana an'Andriamanitra masina sy ilay zanak'Israely zay nividin'Andriamanitra nefa niodina sy nivadika taminy ary nanana programa mihitsy Andriamanitra tao ambadik'izay saika andingana ny zanak'Israely fa i Mosesy no nijoro teo amin'ny banga zavatra lehibe ny andraikitra zay niraisiny Mosesy ny am'izay fijoroana banga zay na hoe nanao prière d'intercession zany ty Mosesy tia de tena hoe tsy nandringana ndray Andriamanitra ary niala mihitsy le fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely noho ny amin'ny Mosesy ankehitriny Mosesy de fa any amin'Andriamanitra fa zasy anao ny Mosesy n'Andriamanitra ho an'ity firenena Madagasikara ity ary mitady olona izy hozy izy ny Ezekiela 220 missionnaire Ezekiela 220 andininy fatelopolo ny am'izay hoe fijoroana amin'ny banga zay ihany Ezekiela 220 andininy fatelopolo de hozy izy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe nitady olona hozy izy Ezekiela 220 andininy fatelopolo de hozy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nitady olona teo aminy aho mbola Andriamanitra ihany io Andriamanitra zany tena hoe raha miteo amin'ny teny frantsay de hoe intéressé amin'ny olona mpijoro amin'ny banga amin'ny olona mpifona nitady olona teo aminy aho izy anao manda sy janona eo amin'ny banga eo anatrehako ifona ho an'ny tany mba tsy andravako azy tsy diako toizana n'le toeny hoe kanjo tsy nahita kany izy tsy nahita fa za mino fa eto Madagasikara izy ahita izy ary zasy anao no hitany hijanona eo amin'ny banga eo anatrehan'Andriamanitra ifona ho an'ny tany mba tsy andravana azy ary Andriamanitra rehefa tsy andrava de anangana izy zay aniraka atsika rehetra zay ho mpanangana izy zany hoe tena eto raha manaraka an'io ten'Andriamanitra anankiroa io tsika missionnaire de zao hoe tena firenena mihitsy ny tena miankina amin'ny olona anankiray mpijoro amin'ny banga ny avenira ny firenena anankiray ary zanak'Israely matombo mbola misy ary mbola tahina hatramin'izao misy intercesseur teo amin'ny zanak'Israely nijoro amin'ny banga ary zay ny amin'ny firenena fa raha mbola mandinika ihany koa tsika hoe na ny fiainanao manokana azy amin'ny fotoana ianao mijoro amin'ny banga de Andriamanitra mihitsy no mitanao mba sokafo kely nge missionnaire ny Joba 2:20 andininy 10 Joba 2:20 andininy 10 ny amin'ny ny asabidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fijoroana amin'ny banga Joba 10 Joba 2:20 andininy 10 de mivaky ny teny Jehova napody ny fiadanany Joba raha ny vavaka ho an'ny sakaizana izy ka de nanome azy indrotoraka izay nananany fahiny Jehova napody ny fiadanany Joba naverin'Andriamanitra tamin'ny Joba ny fiadanany satria talohany Joba rava ny fananany maty daholo ny zanany ary tena atrany an-tambondoka atrany am-paladiny avetina zay nahazo azy zany hoe zay problème sy olana rehetra ny olona de niatra tao anatiny tao amin'ny Joba avokoa ary fotoana maro no nisehony zany fa Andriamanitra am'izay nanana programa apody an'io fiadanana ho an'ny Joba io fa inona ny secret de i Joba ny vavaka ho an'ny sakaizany ary raha mandinika ianao reo sakaizany Joba anankitelo eo de nilazana anazy de hoe sakaiza manody le nandatsy manaratsy nanome tsiny tena hoe le makarary fo mihitsy ny zavatra zay nataony nefa Andriamanitra de zao tokana ny principe an'Andriamanitra io mivavao azy ary raha mandinika ny alohany ianao de n'Andriamanitra raha tezitra am'ireo namany Joba anankitelo reo hoe tsy marina noho zay lazainy Joba ozy izy ny zavatra zay nataonareo fandanonareo angata amin'ny Joba mba hifona ho anareo izy ary inona ny zavatra nisy rehefa nifona ho an'ny sakaizany Joba de ny zavatra nisy nampodin'Andriamanitra ny fiadanany Joba ary nanome torak'izay nananany fahiny izy eto de te hanetananao zay miaino eto de te hamprisika atsika zay mahita hoe zava-dehibe sarobidy amin'Andriamanitra ny prière d'intercession na ny vavaka fifona ny vavaka fanelalenana vavaka ho an'ny sakaizanao vavaka ho an'ny firenena tena zava-dehibe nisy révélation zay tamin'ny lakamisy no mena rahalahy anankiray amin'ny resaka intercession io hoe nisy apôstôly anankiroa izy tao amin'ny andron'ny apôstôly i Jacoba le rahalahiny Jacoba le rahalahiny Jaune le nisamboriny Hérode izy de nitapahany Hérode ny lohany de fananinona nitambaka alohan'ny Jacoba satria tsy mbo nisy nitondram-bavaka izy fa tao aorianan'izay de zao nisamboriny Hérode koa Petera fa ny zavatra nisy de zao nahery mivavaka ho an'ny Petera ny fiangonana ozy izy de inona zavatra nisy naniraka anjely Andriamanitra nanafaka ny Petera
tahotra maizana raha lasy rana bava sarobidy eo anaty an'Andriamanitra ny vavaka fanelanelana nanano prière d'intercession sady fitahina ho anao vaolana ho an'ny olona hoentinao amam-bavaka ary tena hoe fanasitranana ho an'ny firenena mihitsy ka tea nentanantsika ianao zay efa mpitily ianao zay efa mpitondra amam-bavaka maherezy ianao aza mijery aza misaina ny amin'ny zava-misy fa za te ilaza aminao tahaka ny nampidiny Joba ny fiadanana ho an'ny Joba no ampidino anao ary ndroa avreno izy ny fitahina zay omeny azy zay ny afatra sy fampianarana ty amiko missionnaire meko anao ndray fafana miteny resaka amin'Andriamanitra ary isika ho setriny zany Andriamanitra no nametraka ny teny toambava amin'ny mpanomponya tahaka ny Andriamanitra miteny anjaratsika zao ny mamaly zany amin'ny mazatra te vavaka resaka amin'ny tompo eo ambony zany tenin'Andriamanitra anankitelo zany sandraty ny vavaka ho anao zay mandre mbola hitanizy ty averiko raha itenin'Andriamanitra Salamo 4:7-7. Ezekiela 2:2-3. Joba 2:7-10. Eo ambony reo tenin'Andriamanitra reo tsika andeha hivavaka Jehovah Andriamanitra Abrahama Isaka sy Jakoba tena tianao tsy ho ringana ny tokantranonay ny ankonanay ny firenenay azonao atao Andriamanitra no mandefa anjela avy hatrany ny ambony azonao atao avy hatrany misy télévision fa tsy manao mihitsy ianao raha tsy mila olona ianao maly ny antsonao zay Jesosy ankehitriny tompo hitanao ny fonay hitanao ny mombanay rehetrarehetra hitanao tompo ny fahavitrianay ny finiavanay tsy mahavita ninona zany Jesosy raha tsy misy anao mihitsy mitarika anay dia mifanainao masina tompo ny olona rehetra zay resy lahatra am'izao fotoan'izao ka sy fanay masonao mba tsy atoritory intsony ka sy fanay masonao zay rehetra efa nitra atao anaty zao asam-bavaka izao tsy olona nanengy azy teo tsy hanengy aviana izy ary indrindra tsy hoe misy olana ny firenena dia andeha anao fa satria mila an'izany mihitsy ianao Andriamanitra araky reo tenin'Andriamanitra telo be reo ianao mihitsy mitady olona tsy anjely ny dadavinao tsy Jesosy ny angavianao tsy mifanay masina no diavinao iasa fa zahay olombelona ary tsy olona maty fa olona velona tompo misy kristianina maro eto Madagasikara piditra am-piangona ho avy ny fotoanany Paka ho avy ny Pentecote ho avy keo ny fankalazany nateranan'i Jesosy isa-taona dia intelo be zao ny fahafantarana an'izany hoe mahakristianina zany fa saingy zao tsisy mijoro amin'ny banga tompo atsangana izy manomboka ny voany satria mitady olo loatra zany ianao ny olona betsaka malina ny olona dia hoe olona itorikeny olona mety tanana marary olona ivavaka zao fa ny ilainao mihitsy ianao mitady an'izany dia olona ijoro amin'ny banga Jesosy amila an'izany misy olona maro eto amin'ny fireneko Andriamanitra malaza ny firenenay ho firenena kristianina malaza ho any amin'ny 20% any dia kristianina tompo mba tsy ho anarana fotsiny zany fa tena ho fiaina an'izany Jesosy ady anatanteraka ny asa mampijoro azy mampitsily azy ka efa miteny anao Andriamanitra fa mila olona ianao itsoro amin'izany ka manomboka androany am'izao fotoana ndraisanao sy andrenesanareo an'izao video zao dia tsy tafandromandry ianao fa ijoro amin'ny banga ho amin'ny ankonanao ijoro amin'ny banga amin'ny fokotany misy anao ijoro amin'ny banga amin'ny commune misy anao ijoro amin'ny banga amin'ny région misy anao ijoro amin'ny banga eo amin'ny faritra zay misy anao ary ho an'ny firenetsika ity satria Madagasikara dia efa natson'Andriamanitra ao amin'ilay fifahazam-panay amin'izao andro faran'izao sy niavina amin'ny rano Jesosy Kristy izany amen amen mankasitraka indrindra anao zay nanaraka an'izao mbola isy ny toerany moa izy ty ny amin'ny fotoana moa zany dia ho tapahako kely fotsiny dia avy eo manondra itsika ahafahantsika jery azy tsara zany